5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne. Université PEF, Malouchaono ni Fampalala Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Nankatoavy ny filan-kevitry ny lalam-panorenana Senegalais ny firotsako vidiny ny candidat Karim Wade amin'ny fifidianana filoham-pirenena araka ny didina voakan'ny filan-kevitry ny lalam-panorenana tany Antoerana sy mitombona ny voalaza tao anatin'ny déclaration sur l'honneur ny 20 Desambra izay nilaza fa efa azom-pirenena Senegalais tokana nonananany ny code civil frantsay izay nanamafy fa nanomboka amin'ny fotoana ivoan'ny didim-panjakana izany hoe ny 19 Janoary no tsy nananany intsony izay zom-pirenena frantsay izay tranga izay manaprofo ny fomba fiasan'ny rafi-pitsarana any Antoerana amin'ny fanajana araka ny tokony ho izy ny lalàna. Tsy mitsodrano ary tsy hanamafy ny fanambadian'ny olona mitovy fananana amin'ny fiangonana FJKM ho ny filohany androany nandritra ny fanompom-pivavahana ny tondrana ambavaka ny filohan'ny FJKM sy ny tao-piasana vaovao teny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina ivato fotoana izay nanentanana ny mpino aneo ny voninahitra Andriamanitra nanatrika izany nisy olon-tena ny mpino avy amin'ny lavalon'ny nosy nisy olon-tena-mpanjakana ireo olom-boafidy sy lehibe ny antoko politika eto amin'ny firenena. Any ivelany vahoaka arivo indray no nidina an-dalambe tao Israely omaly mitaky ny hitadiavan'ny fanjakana vahaolana faran'izay aingana amin'ny amitsorana ireo takalonaina mbola any am-pelatanan'ny Hamas efa volana maro izao mitaky ny anaovana fifidianana ihany koa ireo vahoaka Israeliana no ny tsy fahafahan'ny fitondrana amin'izoro ankehitriny mamany olana ny vahoaka intsony. Ankafaliny indray tomboky lasy tomboky vavy no tsidiko ny tokatranao amin'ity alahady aliny fa 20 ny volana Janoary 2024 ity asaiko ianao anaraka ny vaovao misongadinao amin'ity alahady ity anomboantsika izany ary tsy nankatoavy ny filan-kevitry ny lalam-panorenana Senegalais ny firotsako vidiny candidat Karim Wade amin'ny fifidianana filoham-pirenena araka ny didina voakan'ny filan-kevitry ny lalam-panorenana tany Antoerana tsy mitombona ny voalaza tao anatin'ny déclaration sur l'honneur ny 20 Desambra izay nilaza fa efa zom-pirenena Senegalais tokana nonananany ny code civil frantsay izay nanamafy fa nanomboka tamin'ny fotoana ivoan'ny didim-panjakana izany hoe ny 19 Janoary no tsy maintsy tsy nanana intsony izay zom-pirenena frantsay izay izy tranga izay manaprofo ny fomba fiasan'ny rafi-pitsarana any Antoerana amin'ny fanajana araka ny tokony ho izy ny lalàna lavitry ny fiandanida fanadidina mikasika izay ary entiny Yves Richard. Tsisy andreo kandida 20 ifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao Senegal ny 15 Febroary avy izao un candidat avy amin'ny antoko PDS na parti démocratique sénégalais Karim Wade mazava ny antony tsy nankatoavana ny firotsako vidiny araka ny didim-pitsarana navoaka ny filan-kevitry lalam-panorenana omaly voarakitra anatin'ny déclaration sur l'honneur nataony ny 20 Desambra 2024 izay nampiarahany tamin'ny antota taratasy firotsako vidiny 20 Desambra fa efa nangataka ny fanariana ny zom-pirenena frantsay ny tenany ary tokana sisa ny zom-pirenena nanany izany hoe Senegalais raha ny voalaza ny andininy fa 20 ny code civil frantsay izay nasehon'ny filan-kevitry lalam-panorenana Senegalais ho pirofo manoloana ity raharaha ity ny famohan'ny fanjakana frantsay didim-panjakana no manapaka ny fananany izay zom-pirenena frantsay izay izany hoe ny daty ny 19 Janoary no tsy nizaka ny zom-pirenena frantsay intsony Karim Wade araka ny voaka ny gazety-panjakana ny 17 Janoary 2024 mazava kila ny voalaza ny lalam-panorenana any Antoerana fa ireo manana zom-pirenena tokany Senegalais no afaka mirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Maro ny lesona azo tsoahana amin'ny resaka fanajana lalàna ho an'ireo firenena afrikanina maro indrindra i Madagasikara mahakasika ity trango ity. Voalohany tsy mijanona fotsiny amin'ny fahefanananany ka mampiatra ndidy tsy azo ivalozana ny fanapahan-kevitra avoaka ny filan-kevitry lalam-panorenana any Antoerana misy ny fikarohana lalina amin'ny famoahana didy
voampirofy ihany koa izao fa mipetrapetraka mazava avokoa voalaza ny lalàna velona indrindra lalam-pandrenana ho azy ireo mazava sy tsy misy anaovana tsindry amin'izany ireo rafitra isan'ny tokony indrindra ny natao iambina toy ny anak'andriamaso ny lalam-pandrenana ary tsy misy ambony lalàna n'olon-drehetra hatramin'ireo mpanao politika mikasa ny tantana ny firenena mifanohitra tamin'izay nitranga teto Madagasikara mahakasika ny raharaha nationalité any Andry Rajoelina na mazava aza ny voalaza ny lalam-pandrenana sy ny code de la nationalité malagasy izay nanilika tanteraka azy tsy ho isan'ny kandidata amin'ny fifidianana ny 9 Novambra nanaiky ny tsindry nanomboka tamin'ny fitsarana tamin'ny famoahana ny certificat de nationalité malagasy hatramin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana tamin'ny fanekena ny firotsahan-kovidiny tranga izay mampitombo hatrany tsy fahatokisany vahoaka sy mpisehatra maro ny rafi-pitsarana isan'ambaratonga ny eto amin'ny firenena ka nohizana ny tolonatrandy mandra-pisiny ny tany-tandalàna fototry ny fanovana sy ny fampandrosoana na izany eo amin'ny lafin'ny ara-tsosialy ny ekonomia sy ny politika tsy mitsodrano ary tsy hanamasina ny fanambadiana olona mitovy fananana ny fiangonana FJKM hoy ny filohany androany nandritra ny fanompoam-pivavahana nitondrana ambavaka ny filohan'ny FJKM sy ny taom-piasana vaovao teny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ivato taona izay nanantena nanentanana ireo mpino anohy ny voninahitry'Andriamanitra amin'ny fiainana andavanandro nanatrika izany solontenan'ny mpino avy amin'ny laval'ny nosy ny solontenam-panjakana sy ireo ombofidy sy filohany antoko maro eto amin'ny firenena. Androany no nitanterana teny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ivato ny fanompoam-pivavahana lehibe nitondranam-bavaka ny filohan'ny FJKM sy ny ankohonany fa ihany koa ny taom-piasana vaovao 420 fotoana izay nanamafisany filohany fa tsy eken'ny fiangonana ny fanambadiany ny olona mitovy fananana. Ny afatra voalohany dia mahatanjaha, ny afatra faharoa miavaha, ary ny afatra fahatelo miasaha, dia ny afatra farany mivavaha. Fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny FJKM, dia mampatsiahy fa ao amin'ny fitsipika FJKM mandiny ny 770 dia milaza hoe tsy eken'ny fiangonana ho fanambadiana mihitsy ny firaisan'ny samy lahy na ny samy vavy. Fanambarana ny fitsipika izany ry havana malala. Ary tsy niovy andiny ny 770 amin'ny fitsipika io. Ao amin'ny fanambaram-ponina nataony tamin'ny synode lehibe fa 7 tamin'ny Manakara. Tamin'ny Aogositra 12 ry havana. Izay no amafisy ny synode-ponina natao tamin'ny volana May 12 dia nilaza mazava ny FJKM manao hoe tsy afaka miaraka ny maha-kristianina sy ny franc-maçonnerie, tsy afaka miaraka ny maha-kristianina sy ny homosexualité. Mazava zany fanambaram-ponina ny FJKM zany ry havana malala. Ametraka afatra amin'ny mpanao lalàna mba tsy ekenako lalàna mpanjakana io fomba io izay voizy ny teolojia liberaly sy ny raisam-pirenena momba ny zon'olombelona mafy. Akoatra ny olam-piainana samy hafa ny fantrana mahafadiranovana efa manjary sakafo hohanina isan'andro indrisy eto amin'ity firenena manan-karena ity. Mahatanjaha mahireza ry havana malala aiza miondrika mihitsy. Voasolotena nandritra ity fotoan-dehibe ity ireo synodam-paritany 7 mandrafitra ny FJKM ny voninahitry'Andriamanitra io no notoriana tamin'ireo mpino. Napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny zavaboary rehetra no ariny na ny hita na tsy hita ny voninahiny izay tsy tambo isaina talohany naharian'ny olombelona. Naiza leanao dia tsy maintsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, tsy maintsy. Saky voninahitry ny antitra ny zafiny ary voninahitry ny zanaka ny rainy. Dikan'io dia izao aoka ianao ray mpianakaviana ho fakatahaky ny zanakao. Korinthiana 2:17 zao nambarany tenin'Andriamanitra ny lehilahy dia tokony tsy hisarynto satria endrika sy voninahitr'Andriamanitra izy, fa ny vehivavy kosa no voninahitry ny lehilahy. Inona ny vehivavy? Voninahitry ny lehilahy. Sambatsambatra ery zany ianao raha lehilahy vao mijery ny vadinao ianao dia inona ny hitanao? Voninahitra. Dia aza adalaina tsony izy, aza pitehina tsony izy, aza darohana tsony izy. Ianao voninahitr'Andriamanitra fa ilay vehivavy kosa voninahitra. Mampalahelo zany hoe darohanao ny vadinao dia naninona ianao madama darohan'ny voninahitr'Andriamanitra. Mampalahelo zany a.
ity firesana momba ny voninahitryandriamanitra ity lazaiko anao manova tanteraka misaina mitokantrano anankiray raha tena ny Kristy marina ianao. amin'ny mahatony taona ny andro no tanterahana androany ny firarintsony ny filohan'ny FJKM. Ka amin'ity taona vao ity hitalaony Kristy mbola nambina ihany ho voninahiny hatrany. Efa sary an-tsaina mantsy ireo asa maro mbola miandry fa hoe efa feno sady raha ny amin'ity ilay ary. Koa irarindrindry se tena mbola efa be mihoatra noho tamin'ny lasa hahatoy ireo kinasy eo ambany fahasoavany sy ny haben'ilay fitiavana. Nanatrika ity fotoan-dehibe teto amin'ny toeram-panomanana mpitandrana Ivato ity androany ireo olom-boafidy solon-tena-panjakana lehibe nantoky sy ankolafikery samihafa eto amin'ny firenena. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanolorana loka ho an'ireo mendrika nandritra ny fifananana ara-panatanjahantena teo anivon'ny sahan'ny FJKM. Falafim-baovao hafa kosa indray dia manaitra ny fitondram-panjakana amin'ny fampandriana ny filaminana anatin'ny distrikta Namboasary Atsimo ireo mpandrarany arena kibonitany indrindra ireo mpitrandraka safira any an-toerana. Antony tsy ahafahana mandrara ampitoniana ny asandahalo ireto farany izay tsy vitany mandroba ny vato sarobidy sy ny vola fotsiny ihany fa maningitra ny aina ihany koa. Fanadidina mikasika izay entiny Vlechar. Iray amin'ny distrika ahitana toeram-pitrandrahana safira maro anaty fatranosiny eto Amboasary Atsimo. Nazo lazaina ho maro aza ny vokatra nandritra ny tona maro. Misedra olana torapikatroka avy amin'ny fatra maro ihany koa ireo mpisehatra. Hatramin'ny fotoana tsy nivoahany fa zon-dalana hitrandraka. Ambon'izay tsy fandriam-pahalemana indrindra ny asandahalo izay nampiemitra ireo mpandraharaha. Eto amin'izay zany mitaraina amin'ny Amboasary amile malaso satria misy karera maro any Amboasary, tragno maro, ndrandambo, kazoabo fa mampalahelo zany malaso de zahay andeha agnagny sy mahavany mandeha satria matahotsy malaso andeha anao de hafa le kiniana hoe hotifirina hatao ino satria anao minday vola minday zay vato aminao de sy maintsy ambeninareo amile zay farisasimo satria le olo zany te andeha amile karera etraetrany Amboasary Atsimo sy voro mahaly andaza de sy azo andehanany reny fa be malaso. Namafisin'ireo mpisehatra fa efatra amin'ny ela no nahafantatra ireo teboka mila jerena akaiky ampirindra ny sehatry ny fitrandrahana arena kibontany ny fitondram-panjakana. Lohalarana amin'izany ny fitoniana sy ny filaminana eto amin'ny firenena izay tsy tazana raha ny tao anaty ny volotona farany. Ankoatra ny fandaniana ny fihezan-dalàna hifezana ny arena kibontany. Fotoan'izao ireo mpandraharaha avy eo Amboasary Atsimo ijeren'ireo teboka rehetra ireo afa-ampisehatra indrindra amin'ny mpandraharaha madinika miasa ampitoniana hitera-bokatsoa ho an'ny firenena ihany koa. Famitaky ny amindrana ny toeram-panadiovana mika ao afandana Fianarantsoa ny ponina any amin'ny komina Antsoa 10 kilometatra no misy ny fitrandrahana nefa ao amin'izy ireo no antobiny akora mitarika voka-dratsy ao amin'ny fahasalamana ny fisian'ny YouTube io raha ny fanehoan-kevitra izy ireo ka tokony afindrany amin'ny toerana lavitry ny toeram-ponenana. Aingo rakotiny irina Kolo TV Fianarantsoa. Mitaraina amin'ny faliton'ny tontolo iainana sy ny faliton'ny rano fisotro izay miteraka aretina ary ny tsy fandriam-pahalemana avokatry ny fisiany ny fanivanana eladrano na mika ao aminy ny ponina ao fandana. Efa nisy ny fampahafantarana ny ambara-toka-panjakana mahefa ato anatin'ny faritry Hiorombe ary efa nisy fidinan'ireo mpitondra fanjakana ny tamin'ny gouvernorat, préfecture ny Hiosy, ny délégué d'arrondissement ny Hiosy handraisana fepetra satria nangataka zahay hoe hafindra toerana taty satria simba ny tontolo iainana ny rano fisotro ny fandana zay akarina amin'ny Château dia ifarinan'ny ty déchet ty avokoa hatreto nefa mbola tsy nahitam-bokany zany rehetra zany. Zao le déchet-ny mika vokatry ny fanivanana de miparitaka eran'io rehetrarehetra io. Io zao de hoentin'ny rano de mivarina amin'le renirano popina ary ambany ary. Misy barazina station de pompage eo zany popina miakatra amin'le Château ny arahantsika nahita iry. Zay ampiasain'ny hôpitaly sy ny centre ny association fimpivamanontolo. Io dangereux io amin'ny fahasalamana. Ny vokatry io mika io entin'ny rano io de miparitaka ary. Efa indroa zay nanangataka manam-pahefana ito toerana amin'ny fangatahana amoahana an'ity toby
fanovanana mikaty avoka tato hatramin'izao tsy misy valiny efa nidina tety ireo fa tsy nisy décision no raisina raha ny zavatra re dia misy vola be mikorina ao anatin'ny ty raisiny sefokotany ny commune dia zay manaitra ny fanjakana foibe mba hijery fotiny ny zava-misy ao an-toerana moa ireto solontenan'ny vahoaka ireto mba mahaingana izao olana izao efa verihevitra zay raha ny fitondram-panjakana ato fotony ato farofiorindray no lazaina ka manoloana an'izao zava-misy ainanay mpidramonina ny karakarain'ny frère fazo manaitra sy miangavy ianareo mpitondra fanjakana ambony mba hizairy akaiky ny fisianay amin'izao faharariana indrindra fizaliana indrindra azo atao sy fisinjova nataon'ny fanjakana ty fotony izay mahakasika ho anay mpifindramonina manokana ato ny vokotanin'ny fantana izao efa maro moa ireo olona narary noho ny rano maloto izay sotroana izy ireo vokatry ny fisian'io dese na mikana eladrano amin'ny rano fisotro io ka noho izay antony izay no anaovana izy ireo izao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ambony izao fa fokontany maro no efa dibo-drano to masinao vokatry ny fandoalovana ilay andro ratsy efa ho 3 andro izay isan'izay ny ao andranomadio sy tearasy ary ankirihiry mitaraina ireo mponina ary manay amin'ny mety sy ny valana retina fanadidina mikasika izay ary raha vao andranomadio ny resahana avy dia ny fiakaran'ny rano maloto no mby ao an-tsaina vetrany indrindra ato anatin'izao vanim-potoana ny orana toy izao ao anaty rano maloto ny lalana rehetra ifamezivezen'ny olona ny birao-mpanjakana ny sekoly ary miaina izany avokoa ny tokantrano rehetra aty andranomadio amin'ny stéara ty zao parti stéara dia ampitany tsy bis 8 zao inny andranomadio 1145 bis dia ny olona rehetrarehetra amin'ireny zao efa anaty rano daholo ny sanany nefa amin'io misy mbola tsy fosy le WC fa mbola tinety anatin'le rano tafiditra an-trano daholo ka malahelo zay le vahoaka ny andranomadio sy stéara fa tena agnatiny fijaliana mihitsy zay raha voatondraka ny rano na dia amboarina ry io kanala io mbola feno foana efa 2 jours zao 2 jours amin'ny androany fa omaly izy mbola tsy de tafiditra trano fa efa anaty lakoro fa alina nanomboka tamin'ny folo sasany dia efa tafiditra tatrano le rano tegna trabogna mihitsy agnaty rano mihitsy zay amin'izao fotoagna zao tegna agnaty rano satria le kanaly tsy voahady tamin'ny loataogna tegna dia tegna mampalahelo mihitsy aloha mahazo anay aty fa tegna sahira na ny fivelomagna azy tavela daholo presque andranomadio jiaby zao ny refeno rano daholo nanomboka tamin'ny lakamisy angambany tamin'ny aligna izy tegna betsaka be tsy nandro mihitsy zay ekiparagna ny andro magnaka tentagna to ambony fandeha tany atoriagna tsisy fa tonga jusqu'à tragno mihitsy ohatry zao daholo ny rano aty rehefa voatoerana amin'ity party ity zany dia ohatry zao daholo rehefa oranandro karaha reny nanomboka omaly izy io niakatra atrano zany efa feno rano daholo atrano apakarina ny entana dia zay tsy eo ambony farafarana zany tsy tratra ny rano dia eo matory loha satria tsy afaka mbola hoe amonjy hoe antetrabona na ohatry zany fa eo aloha matory indray aloha dia tena hitanao maloto e satria mifangaro daholo WC rehetrarehetra io sordira io fangaro ao tafiditra izy eo amin'ny 2.10 izy dia efa tegna tonga an-tragno nampiakarina agnamboniambony raha daholo enta dia izy ndraiky aloha mbola tsy natratra le tany atoriagna fa izy miala ambony fandriagna dia efa antsasaka vavitsy anoany eza koa moa aleha fa rano fa fontroka dia ambony fandriagna fo ake mandigny efa tsisy azo atao mokany andeha boaka fa eraneraneza na zay na tsy zegny moka rehefa tegna tafiakatra izy tsy maintsy vonjy na zegny na tsy izy eke maharitraritra io voaritra tsy voakarakara ny lakan-drano raha ny fitaraina ny reomponina be loatra ihany koa ny rotsakorana ka mahatonga ny fikaran'ny rano ahina ny mety hitrangany ny valana retina vokatra ireo rano maloto iainana isan'andro ireo tegna problème rano be ke zegny évacuation na canal zay raha ohatra hoe misaoka zay le canal jiaby dia malaky ritra le rano ekegna fa misy ny rano be fa malaky ritra ny rano sasakaligna izy nanomboka tamin'ny 7 aligna izy niakatra jusqu'à sasakaligna tsy mandro izy zay mampiakatrentaka akarigna ambony daholo aby fa le aiazy ao le fiakarany ihany tegna mampiayaina amizao
ataoragna mbola hiakatra mihitsy izy izy kamin'izao ataoko hoe 3 andro raha tsisy tsony le oragnandro le tena aenay zao am'le rano raha voaritra kely zao i de fa miakatra no moka ny aretina am'izany dia tsy maintsy ho tonga satria zany le rano aminay aty mbola misy popitany fa tsy de mividy zany zay am'le rano jirama ka raha ohatrany ka mampiasa le rano popitany zay dia avokoa le fivalanana ka zay ny tena mampalahelo anay ino moa fa tsy fahasalama ny titeraka arety fivalagnana isan-karazany ny ankizy mampatahotra manahiragna tegna manahiragna everina ho itsy fiatsarantsikelikely ny andro manomboka raha-pitso anatsinainy ho aneto tampitanàna ny tomasina raha ninambara ny sampandraharam-paritra mpamantatra ny toetry ny andro aty amin'ny faritra atsinanana fotoana ihany koa izay tokony anararaotany tsirairay sy ny tompona andraikitra ikarakarany ireo fototra fitrasa ikorenany rano maloto dia izay ihany koa mamahana ny tapany voalohany fampalalam-baovao mamevitonanao aoriany dokam-barotra fohy raikitra ny zarakado ao amin'ny telma zarakado miaraka amin'ny finday telma anomanana no avy fianam-bidigoavana amin'ny iFeel Prime sy S Prime miampy bonus méga isurfena amin'ny fotoana rehetra ararotiagnana mba tsy ho diso anjara hitanao eny amin'ny telma shop akaiky anao na tsy dio ny page zoma.mg dia teo ny andohan'ny cotibera sy ny cotilé izay mbola kafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe Gotibera sy Cotilé, un café sy le fahaiza-manao tsy manan-tsahala. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne, étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master, regroupement en ligne avec interaction, cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique. Équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix. Informatique, option administration réseau, génie logiciel et base de données. Management et administration des affaires. Option finance et comptabilité. Entrepreneuriat. Droit, diplomatie et relations internationales. Option droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF. L'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Tavavegny indray ato amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao mamerina ny arapa-tompo lasy sy tompovavy ho any Antsirabe aveatrantsika amin'ity fanadihadiana manaraka ity nahitana fiankarana avy roa eny vidiny anana raha ny fanadihadiana izay natao tamin'ireo mpivarotra tao Antsirabe tsy karitraraka izany fa miaina ireo mpividy manoloana izay fa lafosana izay miteraka fahatiantoka ho an'ireo mpivarotra noho ny entana tsy lany fanadihadiana mikasika izay ary na dia anisan'ireo faritra sokotra ny legioma maro samihafa aza ny faritra vakina karatra dia mahatsapa ihany ireo mpivarotra sy ireo petsena tato ato fa nahitana fiakarany vidiny anana eny an-tsena rehetra eny raha ny fanadihadiana nataony ampanao gazety tamin'ireo mpivarotra anana eto Antsirabe dia teboka maromaro no mahafehy fiakarany vidiny anana eo ny fiakarany vidim-pianana ary miatraika any amin'ireo tatsapamokatra izany miampy ny fahasimbalalana izay hitaterana ny vokatra any ka niakatra avoroeny ny fiakarany vidiny anana maro karazana ireo anana izay hita eny an-tsena rehetra eny fa anisan'ireo tena nahitana fiakarany ny vidiny dia ny tisama sy ny anandrebaka raha ny fanazavana lafo tena lafo zao ny anana mipake zao taloha maso dia mandatsy sy arivo anina zao afa 3 arivo 4 arivo miakatra ny vidiny zao dia ny tisama sy ny anandrebaka raha tamin'ny taloha zao mahazo mahaloka 500 na atao hoe miaraka na atao hoe 700 farafaratsy fa zao izy afa tena raha mbola ananarivo tsy ampilofan'olona 3 ary tena miaina mahitsy na ny vola ampiasaina koa aloha zany miaina budget zany lasa miaina satria mitsena tsy dia misy nefa netana lasa mialafo io avy any poto mahitsy koa no tsy misy ka ohatrany hoe crise ohatran'izay zany izy ohatrany hoe crise tsy misy dia miakatra automatique amin'ny vidiny
satria tsisy nahina tsena sabotsy aho dia tsisy tena lafo dia rehefa tsisy moa tany amin'ny tatsaha dia tsisy koa na tsena sabotsy ananao dia izay mampiakatra azy automatika. Dia arakaraka an'le izy zany no fandraisana azy maka zay eny tsena sabotsy dia misakana zay eny an-dalana. Le sakana eny an-dalana aloha no atao hoe moramora fa ny any tsena sabotsy tena tsy ahitana tombontsony zay mbola plus frais vao tonga etỳ ambony eny. Manoloana izay fiakarany vidiny anana eny an-tsena izay dia mihaina ireo mpividy raha ny fanazavana azo avy amin'ireo mpivarotra anana eto Antsirabe hatrany. Misy mifaty atoko araka izany rehefa tsy lany ireo entana amidy ary tsy katra hoy ireo mpivarotra fa tena sahirana ireo mpividy manoloana ny fahalafosan'ny vidiny anana. Na any mivarotra na mpividy dia sahirana sady manao an'le anana ianao lasa mampalahelo hoe nday mitsaingo kely ny arizato izay mahafoana mako. Tsisy olona tonga dia hividy izy na hividy 2 arivo ary izy dia atao 400 dia mampalahelo anao na me kely azy moa mahivarotra nao mora koa anao mahatiatoko mihinana volan'olona. Tsara raha vao ny anana zay lafo dia tena manomboka tena crise ny fiainana satria ny anana ny tena zay le anana tena tokony mora tsara mahavelona satria tsy mahalafo mihinana volan'olona ary ianao satria raha amin'izay zavatra totonao dia maty tsy mandeha nefa lafo. Ty taloha afaka manao ankoro ianao tety. Tena miferinaina mihitsy izy ary ny client azy ohatra dia misy mifindra izy satria everiny fa moramora ny any asasany nefa rehefa tonga any izy mitovy ihany. Lafolafo daholo rehefa presque anana dia lafolafo daholo. Fampiatoka aloha tena misy satria raha vao tsy lany indray andro ny anana araka mahanana azy mahalegima azy dia efa fampiatoka izay raha bisy fa raha mba lany indray andro le entana iny dia mba misy tongom-barotra kely ihany. Araka izany dia tsy ny anana irery ihany no nahitana fiakarana ny vidiny fa saika ireo legioma maro samihafa eny fa na ny karaoty sy ovy izay tena mampalaza ny faritry vakina karatra azy dia nahitana fiakarana ihany koa ny vidiny indrindra fa ny karaoty. Mazava araka izany fa sahirana ny vahoaka malagasy manoloana ny fiakaran'ny vidim-pianana izay tsy mitsahatry ny miakatra hatrany. Tsy ny fampanantenana pokatin'ny mpitondra fa ny fametrahana politika mazava no ahafahana mampivoatra ny sehatry ny fambolem-bary sy ny fanatratrarana ny tanjona amin'ny fampizakany tena ara-tsakafo an'i Madagasikara. Hoy ny ben'ny tanàna amin'ny komina Manandrina, ilaina ny fiahiana sy ny fanohanana ireo tantsaha amin'ny lafon'ny masimboly izany na aram-pitaovana fanadidina. Nentin'ny Christian Dimby. Tsy mitsahatra mikorosofana hatrany ny sehatry ny fambolem-bary eto Madagasikara noho ny tsy fananana ny mpitondra fanjakana politika mazava mahakasika izany, hoy ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Manandrina. Foezaka hatrany ny vahaolana arosin'ny mpitondra na eo aza ny ezaka efa ataon'ireo tantsaha ny fanohanana azy ireny sy ny famatsiana ara-pitaovana ny tantsaha-mpamokatra izay manjavozavo hatrany raha ny fanazavana. Raha mijery ntsika ny 5 taona lasa dia somary lasaka ambany ny fijerena ireo tantsaha, lasa ry amin'ny zavatra anankiray tsy tokony ifitorana nefa raha jerintsika dia izany tantsaha zany no mahafehan'ny 20% ny mponina eto Madagasikara. Tokony jerena tokoa izany tantsaha zany ary ny komina ambanivohitra tahaka anay dia tokony mba hijerena zany hoe tantsaha sy ny hoavy zany tantsaha zany. Teto nefa dia mbola manjavozavo ny hoentina amin'izany hoe famatsiana ny tantsaha zany na ny baky ny tantsaha ary efa tsisy tsony ankehitriny ny fampindramam-bola ho an'ny tantsaha dia sahirana zareo amin'izany. Ina moa fa dia mifampitaovana eo amin'ny resaka masomboly zezika noho izany dia tokony mba hifotorana bebe kokoa izany tsona hoe fambolena satria io no secteur anankiray io no ataony fanohitra ampandroso Madagasikara angamba raha dia marina. Isan'ny firenena fahatelo marefy indrindra i Madagasikara no fiovaovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Mararaka izany ireo tantsaha izay misedra olana noho ny tsy fisindrano indrindra ireo toerana eny ambanivohitra raha ny fanazavana hatrany. Raha ny tena marina tokony jerena manokana ny fandrindrana ny rano zany hoe ny moa zany filaza azy ny fitahirizana ny rano sy ny fanondrahana ireo tanimbary. Ampitomboana zany ny zone d'irrigation mba ahafahana ampiakatra ilay tahatombo ny vokatra. Raha zay ny miakatra dia angamba mba ho faly ny tantsaha. Isika koa hatramin'izay dia ny tantsahantsika Madagasikara dia tsy miezaka hoe hamboly ka hivarotra fa hamboly ka hiveloman'izy mianakavy. Zay ihany hatramin'izao aloha fa tokony mba manana an'izay viny zay tsika hoe andao ary mba hamboly ho an'ny be sy ny maro fa tsy ho hamboly ho an'ny tenany ihany. Andrasana ny vahaolana entin'ny tompona draikitra indrindra fa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mahakasika izay olana tantsaha-mpamokatra izay. Andrasana ihany koa na ho fampanantenana pôkaty toy ny fanaony hatrany na isy tokoa ny fanomezan'ny fanjakana tolo-tanana ireo tantsaha ao aoriana 100 andro nomena ireo ministera isan-tokony.
Hitatahatra amin'ny fahasimbany tontolo iainana ny fiovan'ny toetrandro izay any an-tanana hatrany ireo olom-pirenena amin'ny fambolekazo anarenana izany ho an'ny mahajanga manokana. Nisy ny tanjanakazo lehibe hozaraina maimaim-poana mandritra ny fitopam-bolekazo ka hoentitra ny fanaramaso amin'ny fampiasana ireo hozanakazo ireo. Anja Roberta TV Mahajanga. Betsaka ny tombontsoa azo avy amin'ny ala sy ny fambolekazo. Anisan'izany ohatra ny ala izay mandrindra ny toetrandro, mitazona ny nofotany tsy ka ao andriaka, manome rivotra madio ary mitahiry sy mamelona karazan-java-mananaina maro. Tafiditra ao anatin'ny vampitopam-bolekazo isika amin'izao fitopam-avaratra izao mba hanamora ny fitsirin'izy ireny. Ho an'ny eto Mahajanga manokana dia efa maro ireo olona sy ny mpitarika fikambanana no manao fangatana amin'ny fambolekazo, saingy entitra ny tompona andraikitra ny amin'ny fampiasana amin'ny tokony ho izy ireo zanakazo izay alaina maimaim-poana. Fantatratsika tsara fa ao anatin'izany fambolekazo zany dia any an-tanana ny rehetra aloha zany mba haka ny zanakazo eny amin'ny fitalaevam-paritry ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy izay manao demandy entanana antsika rehetra satria ny olom-pirenena rehetra no samy tompona andraikitra amin'izany tontolo iainana zany satria fantatratsika tsara fa tanindondoza Madagasikara amin'ny resaka tontolo iainana mba tsy laza fa efa azo lazaina hoe tafiditra ao anatin'ny hoe tratrany homamiadan'ny tontolo iainana raha i Madagasikara ka zay zavatra rehetrarehetra zay no mila renina any zanakazo izay ho alaina eto amin'ity pépinière géante izay maimai-poana ity dia natao volena fa tsy natao amidy any amin'ny sisiny any ka entitra zay zany ho an'ireo olona izay maka zanakazo nefa tsy volena ka zany zavatra zany tsy maintsy misy fanaramaso entitra zay ho ataonay moa zany aty dia eto amin'ity toerana ity fantatratsika tsara fa misy karazana zanakazo eo amin'ny espèce moa ny ilazana azy eo amin'ny 7 ka reo espèce reo zany zay mitsinjara maromaro satria eo ny pamba, ny madiro, ny kaya, ny acacia, ny felomorongo, ny bonara, ny maro isan-karazany zay ka nosafidina manokana reo zanakazo reo mba mifanaraka ny toetany ety aboeny sady aingam-pitombo ihany koa izy mba ahafahany atsika ao anatin'ny fotoana fohy dia rakotrala raha nyty faritra aboeny ity. Velara-tany 9 hektara no ezaina ho rakotrala ho an'ny Mahajanga amin'ity taona 2024 ity ka tsy hijanona eo amin'ny fambolena ihany ny paikady fa mitohy amin'ny fikojakojana ny zanakazo izay novolena. Ka zany zavatra rehetrarehetra zany no tsy maintsy hoentitra ny fanaramaso izay avy ety aminay zany amin'ireo fambolena ireny satria ny zavatra tsy maintsy atao aloha zany alohany ianao omenay zanakazo dia tsy maintsy ho fantatra hoe aiza ny lavaka, aiza ny toerana anaovanao an'io zanakazo tsy maintsy jerena zay. Dia ny fambolena ihany koa tsy midika akory ka hoe ho ambolenao fotsiny iny dia mijanona eo amin'ny fambolena ihany fa ny fikarakarana zay zavatra zay ny tena zava-dehibe satria ny tsikaritra matetika atsika aminazy ireny rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra dia mamboly no haitsika fa ny karakara tsy haitsika io zany ohatra ny zava-mananaina io tsy maintsy mila kolokoloana, mila tondrahana, mila karakaraina, mila avana anaovana parafeo ihany koa mba hialana amin'ny doro-tanety ka zany zavatra zany nitondrasana fanekanana ho antsika mponina izay maka nyreto zanakazo reto mba hanao an'izay fikarakarana zay sy fikolokoloana n'ilay zanakazo zay satria zay ihany ny vahaolana ahafahany zanakazo mitombo sy azahoantsika mba hoe ao anatin'izany Madagasikara rakotrala zany. Maimai-poana ny zanakazo omena ireo rehetra izay manao ny fangatahana saingy tsy maintsy manaraka ireo toromarika omeny ny teknisianina avy ao anivon'ny fitalavam-patry ny tontolo iainana ny olom-pirenena izay anatanteraka io fambolekazo io. Ho amin'ny maresaka any ivelany vahoaka anarivony indray no nidina andalam-be tao Israely omaly mitaky ny hitadiavan'ny fanjakana vahaolana farany izay aingana amin'ny amitsorana ireo takalonaina mbola ampelantanan'ny Hamas efa volana maro izay mitaky ny hanaovana fifidianana ihany koa ireo vahoaka Israeliana noho ny tsy fahafahan'ny fitondrana mitondra ankehitriny mamaminy olany vahoaka any an-toerana. Fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Vahoaka Israeliana anarivony indray no nidina andalam-be omalianina naleo ny tsy fahafaliany mahakasika ny fitondrana mijoro any an-toerana. Tsy mamaly ny filan'ny vahoaka intsony ny fitondrana Israeliana amin'izao fotoana ho ireo vahoaka naneo ny heviny. Tsy mety intsony ihany koa ny politika mpanjakana mijoro ao Israely ankehitriny ho hiatrany ireo vahoaka. Fitiavan-tena, fitiavan-tseza, fitiavam-bola ary voninahitra no imasony ireo nomena fahefana ka tsy azo enkena intsony raha ny fanazavana hatrany. Mitaky ny anatanterahana fifidianana vaovao no izany vahoaka Israeliana ary mitaky ny amoahany ny fitondrana vahaolana aingana ny amin'ny amitsorany Hamas ireo takalonaina nandritry ny ady efa mambolana maro izao. Dia izay koa mamana ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV eo amin'ity alina ity hisoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mamy fotoananao aro amin'ny rapitsindray veloma tompoko.
Université PEF. Parcours études et formations. Département formation en ligne. Université PEF, nanutra ho anao teo ny fampanana Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.